Zaza sandarina eto minga-peo viva ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny izay ora toandro ka hatramin'ny rora sasany famakafakana ara-politika sosialy toe-karena aoka zaza famererana amin'ny fitorariva. Alatsinainy faha-raika amby roapolo ny volana Jolay 2024 manantitra ny araba tompolasy sy tompovavy antsika rehetra manaraka hatrany ny onjam-peon'ny vivaka tafavana soamatsara ao anatin'izao fandaharana okazava izao. Patrick Andrianjanasoni eto amin'ny fanolorana miarabanao maro amin'ny lafiny teknika kobatana ao antsika rehetra naiza toerana misy atsika raha eo ampisakafoanana na dia mba raitsika azo tomana hatrany ety amboalohany dia miaraban'ireo miatrika ny fanadinana baccalauréat rehetra manerana Madagasikara amin'ity anio ity miraso sy fahombiazana ho azy ireo ary ipetraka ao amin'ny tsara ny fitoniana eo ampiatrehana izay fanadinana baccalauréat izay ka dia hoy izahay hoe ataovy am-pitiavana, ataovy am-pifaliana, ataovy am-pandiniana fa dia mirasoa ho anareo hatrany izahay rehetra eto amin'ny fandaharana okazava. Zay ary noela fa ifabeara-bankira aloha isika. Firenena tandalana kapana umeluka akuyanandremantra izana pulmelna timaka garamaru romafavelna tumisitumarari kopina atrani paladi atrani akamu atrani maru ini piaranina marariapu nilapana sjanana isofutuluza Batana panai indindran oh dia Yesus malalo panjana nasitana cerita no kana kude lelek mandina aris nan piki cerita no kana pana cuma pandama kapanjina na panjela kali batano pani pana isi saina nungai tapaisana dia Yesus malalo kusanyo panjana nasitana Sitiava mula, sitiava karena, haritinam tiki, fifa naratina, nilulku, mitera kapi papianda nina, haritinam tiki, nikutukuna, nara politika, nara nuna, haritinam tiki, nisialina, atanya pesana. Kadang pengguna iraunu ayat ni saya masuk makna jikini punulu belna na babi na layo tikesti lebe jangan terura kisanira aretnira we kisanar sanura kisapun tulisa marare saya bata na panai injiran oh dia Yesus malalo Jangan nasitana, cerita no pana kude, tiarek mandiyana, arek nam tiki, cerita no pana pana, cuma pandama kapandinana, majera kali batano, panipu pana isi sana, umaita kusana, apia Yesus malala kusana, panjala nasitana, arek nam tiki, cerita no pana pana, cuma pandama kapandinana. Manjera kali batano, panipu pana isi sana, umaita pasana, apia Yesus malala kusana, panjala nasitana, apia Yesus malala kusana, panjala nasitana.
zay no irenetina ny arabanantsika rehetra ry mpiaino jaina makasitraka makatela indrindra tompoko hiditra amin'ny akombavao misongadiny sika amin'ny akapobeny rovavy mpianaka voasambotra nanao ronan-tsary na mofady tamin'ny zanany kely Mianada. Baccalauréat 2024 mpiadina miisa 3,740 soroetsy hiatrika amin'ny fanadinana manomboka anio. Raha mbo malaza hiatrika fanadiadiana tsy ho ela ny tompety sy ny fianakaviany. Ady amin'ny fampiasana ankizy no enona ny fen'ireo ankizy any amin'ny faritra avaratry ny nosy. Fanapozina ratsakafo Ambohimalaza atao fanadiadiana ny tompety. Atsahalava Ambatondrazaka mpivady indray niara-maty nihinana kalamaka dia ben'ny tanàna tia Solofomanga Heriniaina miantso ny mpanao vakansy hitsidika any Mahajanga. Fionambe ara-toekaren'ny faritra Tsimondrefana fahombiazana tanteraka ny andiany 2024. Mpanao kidnapping ny ovafo maro ireo mitaky anoloanazy ireo ny fitsarana. Kitra Iaskop de Madagascar nanao podro ny Ejeco Plus. Toromarika ny filohan'ny Republika natao fatabahoaka ny vola omenan'ny atleta. Hovonana ify ady hevitra misokatra ny fepitoam-piasan'ny filoha. Baccalauréat 2025 3,740 sy roetsy ireo mpiadina manerana ny nosy. Eo miresaka kolotsaina Megalay Viasy nanapoaka Tetso Mahamasina ny Tim Rincor. Mpivady niarahita faty tao antranony voapozina tamin'ny loka. Fifindramonina sy toetrandro isy toana $3.5 tapitrisa. Amaraparana zay akombavao misongadina zay sika ry mpiaino ajaina. Ministry ny fitsarana Raha Ambohimalaza tsy manana olona rovana ny fitondrana ho adiadiana ny tompety. Ministra Maradona Tranga Ambohimalaza ataony siteny fitaovana politika. Ambohidratrimy vehivavy maty navadiky ny lakana. Ary festival Tafakilita 520 tamin'ireo mpifaninana 70 ny tafakatra amin'ny prime 3. Prime. Izay ny vaovao misongadina ny eto tamintsika ry mpiaino jaina makasitraka makatelina indrindra tompoko. Tondra famakafakana foy dia rehefa avy eo ianareo hisehatra amin'ny antso amin'ny finday ary alalaka ny faneho-kevitra foy dia foy ny atao hoe hotari-dalana ihany angany hitondrana azy fa tsy dia hipahana be loatra amin'ny famakafakana isika fa niteboka izay ataontsika hoe misongadina, mila ho fantatra sy mila hatrehana no hoentitsika amin'izao fendohan'ny herinandro zao. Ny zavatra voalohany resahantsika aloha dia eo amin'ny sehatra ara-politika.
eo amin'ny sehatra ara-politika no resahana dia efa tonga any amin'izay hoe fitsahara-tsaina amin'ny sehatra ara-politika tsy mahomby izay tsy tokony hitodiana sy tsy tokony ho heverina intsony ny akamaroan'ny olom-pirenena malagasy fa mitodika kosa amin'ny fiatrehana amin'ny ady amin'ny fiainana sy ny fitadiavana zay ny zavatra misy mandainga ave ianao miresaka amin'ny olona politika zao dia efa hoe politika anareo ty zao fa ty ady amin'ny fiainana ty no mila atrehana mafy ny ady amin'ny fiainana sy ny ataontsika hoe ny vidim-piainana sy ny fahasarotan'ny fiainana dia misy sehatra ara-politika izy io amin'ny fandaminana azy. Sehatra ara-politika voalohany amin'ny fandaminana azy dia manana mitandrify azy ny eo anivon'ny ministera sy ny fitondram-panjakana dia manana ny itondrany azy koa ny olom-pirenena tsirairay avy misehatra ara-politika io ny resahana mety gary tsika amin'izany zany hoe le politika fitantanana mba ampiatsaratsara bebe kokoa an'izay sehatra zay izay no irahana mitady dia ny zavatra misy nefa ny olom-pirenena malagasy za tena miteny ary manandratravo amin'le fahaiza mitady sa tsy marina irma tena ny malagasy ny tia karokaroka tena tia misaina zavatra betsaka ao anatin'izany hoe fitadiavana zany edina amin'ny resaka hoe fahasarotam-piainana fa izao anisany mba tena hoe hitadiavana hevitra ary anaovana antso na dia efa misy ary ny ezaka ataon'ny ministera sy ny fitondram-panjakana ao anatin'izay dia amin'le fifanohanana amin'ny resaka hoe vola entina hiatrehana ny asa so mba misy hevitra za tsy miteny hoe ataon'ny fitondram-panjakana zany fa so dia mba misy hevitra satria betsaka ny malagasy tia karokaroka kapte amin'izany koa tsika any amin'ny resaka hoe asa tanana kapte amin'izany koa tsika amin'ny tantsainy ambanivohitra zay efa nanaovana zavatra betsaka tokoa fa be da be zany ny sehatra maro mila fanampiana amin'izy io dia misy ireny findramam-bola sy ny zavatra maro samihafa ireny tokony hanana saina marisika tsika amin'izy ireny fa kosa mila manao zavatra mpamarinana fa tsy manaonao foana mametraka projet ianao hitady vola entina hiasa rehefa azonao le vola tsy le projet ny ataonao fa zavatra hafa zay dia efa tsy mety zay nanao taratasy ianao amin'ny famerenam-bola dia mahaverina ara-dalàna tsy tokony hisy ny olana tsy mahaverina ara-dalàna dia misy ny olana mety hitombo ny zana-bola mety hosotomin'olona ny fitaovanao sy ny sisa zavatra maro samihafa zay zany le politika sy paikady ampiasaina ho an'ireny le tandarakely
mba ezahana mba mangataka koa zany hoe hitadiavana vahaolana koa izy ireny fa tsika hoa tena miaika tena mitsikaraky tsika gasy zay ngamba ny teny mahalaza azy tena tia karokaroko tsika betsaka manam-pahalalana fa tsy ampy le fandehany tsy ampy le fandehany dia io zany mba hiangaviana hoe ahoana reny fomba atao hifanampiana ao anatin'izay. Inona ny taktika ho ampiasaina, inona ny politika ampitantanana mety mba hifanavotana eny fa na dia mandeha tsikelikely dia tsikelikely eny ary fa zany zao mahaliana ny olona. Nentina mihitsy zany satria nahoana anisan'ny rehefa mitaraina manko ny olona dia tsisy vola, tsisy vola, sahirana tena marin'izay. Tsara izay tebo izay eno satria nahoana ao anatin'ny fahasahiranana ny dadiavana fifanampiana. Dia izay zany mba sehatra anankiray hoe politika an'izay koa zany. Dia faharoa, za zao mieritreritra hoe le eny amin'ny tontolo ambanivohitra ny mpamboly sy ny mpiompy zany sy ny momba ny asa rehetra any ambanivohitra tokony tsy hivangongo eto Antananarivo intsony izy ireny, fefa mba tokony hiverina any amin'izay na be volontany satria any ny tena vision-n'izy ireny. Fa no le politika nisy teo sy ny anina dia indraindray mety ho voarebireby le olona any ambanivohitra hipetraka aty andrenivohitra kanefa efa tonga aty andrenivohitra dia sedra-pahasahiranana lasa somary sahirana. Dia ny tena olana amin'izay fotoana izay zatra n'le fiainana aty dia lasa tsy te hierika tany amin'le naso sy nahatsara hatr'izay. Fa mifafinaretana zao dia hoe ny olona any ambanivohitra remara rehefa tonga amin'ny vakansa dia mba tonga manao vakansa aty andrenivohitra fotsiny dia aveo dia moa dia mba tsy vahiny mihitsy zany fa mahita ny zavatra rehetrarehetra no mifandrosoana sy ny karazany mba mahafinaritra. Donc ny zavatra tiana ampitaina ao anatin'izay rehetrarehetra izay mpiaino jaina dia hoe mila mifameno daholo ny zavatra rehetrarehetra ary ny tontolo ny aingana tao anatin'ny fahombiazana tsara hiverenana satria any le tena vision no mipetraka. Asa mety zany taridalako zany any le tena vision. Mila anao zany ny any anabe vonontany ho setrin'izay rehetrarehetra izay rehefa hita ny lesoka tany ambanivohitra resaka fandriampahalemana sy ny sisa dia inona marimarina fa misy andraikitra raisiny ny tompony andraiki-panjakana sy ny mpitandro ny filaminana manamafy bebe kokoa an'izay resaka fandriampahalemana any amin'ny tontolo ambanivohitra izay. Miaingavany daholo any ny tena sorsa rehetrarehetra mampandeha ny resaka toe-karetsika ny famokarana ny laram-pahamehana amin'ny resaka fampandrosoana. Tsika manana tany, manana inona mamokatra tsara fiverenana amin'ny tontolo mendrika sy mahatsara ary mampandroso. Zay ny tena zava-dehibe zay. Zay ny tena zava-dehibe zay. Mandeha antsika eo amin'izay sehatra ny hoe fampandrosoana ny politika hifanampiana izay mba hiangaviana amin'ny fitondram-panjakana sy hiangaviana amin'ny ministera ao anatin'ny sehatra ampivelarana bebe kokoa ny seha-piarian'ny tsirairay dia tsika rehetra koa tsy tokony hifandrafy, tsy tokony hifanenjika
fa raha vao zany no mibanao anatin'ny saitsika dia tsy maintsy taraiky foana fa samy miatrika ny asany samy miatrika ny tontolony ao anatin'ny fitadiavany dia manao zay atsaratsara azy zay nge ny atom-pisiny reny microfrance microfinance be da be banky mba ahafahanao mijery siam-piarina fa mitady izy reno amitaky fahamatorana mitaky fahamatorana reny fa tsy mitaky velively reny fisolokina fa raha ianao no misoloky amin'ireny dia ianao ihany no taraiky fa ny ady hevitra ao anatin'ny hoe zanabola sy ny anina ianao sy tompona andraikitra indray aloha any no miresaka mahakasika an'izay vao misiam-piarina zay ataonao dia ianao ny tompona andraikitra amin'izay zay ny zavatra hoe azontsika resahana mahakasika an'izany rehetrarehetra satria nahoana averika any hoe tianao zavatra le malagasy te androso bebe kokoa le malagasy ny politika an'izay ny tadiavin'le olona satria efa ao le hoe ifanampy ifanavitra ho any amin'ny fampandrosoana dia miara-mihetsika daholo ny ratsa mandraika rehetra fa mitaky fahamatorana mitaky fahamatorana mitaky fahendrena eo amin'ny seam-pitantanana betsaka hoe ataoko anaty fonoteny ty rehefa mitantara ny ray aman-drenitsika na tsika mahita mitsangana vavolombelona nanomboka ny arian'ny olona anankiray dia tsika koa mbola mety misy miteny hoe nanenjika olona anankiray tamin'ny mety adalana nataony fahiny fa rehefa niova izy ka niditra misehatra tena hoe matotra tanteraka iny izy fa lasa nandeha mafy be amin'izay tiako tenena amin'izany mety nahitsika mety miresaka ny ohatranao zay nge taloha ohatran'izao sana amin'izao hoe indraindray maraina fotsiny misakafo dia hariva vao misakafo ny atoandro tsy mba mihinan'izany sana amin'izany mandeha mianatra ohatran'izao sana amin'izao samy milaza mitaraina ny sentimany eo dia le taranaka faramandimby miezaka zany eo na tsy hoe tsy tia ny andihan'izay zavatra intsony fa mba hiaina hoe mba mitovy mitovy mba marinalo eny dia izay zao dia hoe teboka anankiray fampandrosoana zay dia ohatra dia misy indray tena olona eo anivon'ny fiarahamonina tamin'izany vaky vava mihitsy ary olomba ozona mihitsy angamba tsy ahita an'izay anina ny mihitsy sana amin'izao fa jereo tsara rehefa niova le olona ka nandray fanapahan-kevitra tao anatin'ny fiovana tsara sy fitantanana mety sy amin'ny seha-piarina mendrika lasa amin'izay dia samy nahita daholo hoe le olona indray vaky vava rehefa aveo le fiarahamonina raha tsy niova aloha io fa saika zavatoza fa soa ihany zao izy ty efa milamina tsara asa raha azotsika le zavatra tiako ampitaina zany ao anatin'le izy dia ny sasany indray tia ny tena elao niova ny seha-piarin'le olona sy ny sisa dia ny problème an'le olona dia lasa misy zavatra ratsy ao anatin'ny saina nanao an'izao reo aniny reo dia lasa ohatran'izao non isoa zay raha nanao an'izany izy ihany mitsinja mivokany aloha tsy miditra amin'ny zavatra ohatr'izay
fa zay vao maika mahataraiky ianao koa satria ianao tsisy tokotany ny an'olona ry enjehanao ianao sy ny tsy misy koa no mitovy am-pitoerana zany izy daholo rehefa mba reny olona mba tafavoaka iny manome sopapa zay nga mahafomba fiteny azy mba manome sopapa hoe zany akavola atao amin'ny anina aloha de tena hitako hoe ana de mba lasa koa ianao andeha koa akavola any amin'ny anina mba toenao hoe anamboatra ferme no eritreretina nakana an'le vola azonao le vola zavatra hafa nataon'le raha iza misy ampiarina andeha amin'izany tsy araky ny tokony ho izy ohatran'izay le izy ka ny zavatra tiana tenena de hoe anisan'ny tompon'antoka voalohany anatin'izay de tsika tena tsika etsy an-daniny zoatsika no mitady fifanampiana eo anivon'ny fitondram-panjakana na mistera ahafahana mampivelatra ho tsaratsara kokoa an'izay resaka sy ampiarina rehetra izay de zay le politika tadiavina ao anatin'le izy fa tsy fanatotoana politika hoe fitondrany anina de zao foana ny anina de ohatran'izao tsy zay ka tsy zay sarotra ho an'ny filoham-pirenena ankeny andeha hiditra ny anatin'ny tokantranon'olona tsirairay avy sa tsy marina zany sarotra be zany tsy azo ekinana amin'ny zavatra ohatr'izany mihitsy ka zay nitenenantsika ny hoe zay nitenenako tany am-boalohany hoe tsy te hitodika amin'ny resaka politika tsy izy tsony sy politika mety tsy mitondra fahombiazana ny olom-pirenena malagasy ankehitriny fa mitady kosa ny politika ny fampandrosoana ahafahany miary ielana amin'le menomenina lava sahirana adi-piainana sy ny sisa inona ny vahaolana tokony ho raisina inona ny vahaolana tokony hifanampiana de zay ny zavatra hita fa raha ohatra ka isaintsaina resaka ara-politika lava andeha ry loko zao rakoto abe sy taraiky eto efa fantatra hoe tsy mahomby ary ny olona nge de samy mahatsapa daholo na même renge mpanao politika mandeha any amin'ny lalana tsy izy mahatsapa hoe tsy izy io ataon'io e de jereo mahazo azy za tena miteny an'izany fa ny olona daholo ankehitriny no mamantatra an'izany rehetrarehetra zany ty mba asiko tsindrim-peo kely ty fampiasana zaza tsy ampitaona betsaka manao an'izy io de matetika asiana resaka izy io no hoe noho ny fahasahiranana sy ny sisa de mandeha koa amin'izy io ny resaka kolokolony famadibadian-dresaka havanay tsy mianatra sahirana sy ny sisa de miasa eto de izy tena zary mampirisika mafy ny ministera sy ny fitondram-panjakana tena hoe tsoko fohy atraizatraiza fa betsaka ny simba amin'izy io ny fampiasana zaza tsy ampitaona zaza mbola tokony anana ny maizy azy misy ny sasany mampiasa zaza fa nitakalo ny fianarana asa moa zany ny fandraisana an'izay fa misy ny sasany de tena hoe ampiasaina fotsiny zao de zay de misy ny sasany ampiasaina de ambakaina mihitsy ka io tena sehatra anakay mahalavo atsika io raha vao ohatra ka tsy jerena tena ifotony fa tena isorana mihitsy ny fandraisana ndraikitry ny ministera misahana an'izany sy ny fitondram-panjakana fa tena betsaka io betsaka
voasarosaron'ny havanay sy ny fianakavianay sy anona avy any ambanivohitra sy ny tena betsaka. Sarotra ny ahitany ho avin'le zanaka malagasy raha ohatra ka izay ny fomba hitondrana azy, hoe ampiasaina ny zaza tsy ampy-taona, tsisy avenir ny eritreretiny mihitsy, miena zany le tahan'ny olona tokony hanana sehatra fampandrosoana eto amin'ny tany sy ny firenena, satria voaboto zay ny ilazana azy. Rehefa voaboto avao izy feno taona dia manambady sy miteraka dia zay. Satria tsisy fahalalana azony, tsisy fahalalana azony. Ka raha ohatra ianao manana fianakaviana sahirana mampiasa an'izy ireny, tsy maninona sotakalony, mio fahalalana izy. Asa raha azotsika le tiako tenena mio fahalalana, ampianaro izy, no izy hianatra fa tsy natao boto. Ianao nge misonanika tadio atsembohany iny e, sa tsy marina zany io, atsembohany iny zaza iny ny tatazanao san'andro. Raha kristianina manakolazaina ny amin'izany, raha olotsotra moa manakolazaina koa ny amin'izany, fa so ihany tsika manana ny fitondram-panjakana endry sy ny ministera mijery akaika mamaha zany olana zany irariana ahita vahaolana mendrika, fa betsaka, tena betsaka ny manao an'io fampiasana zaza tsy ampy-taona ka entina fitapitahaka na fitondram-panjakana nge fitahany sasany, fanjakana nge fitahany sasany amin'ny avanay io ka zanaky le anina koa ka de sasany moa hoe mety hoe zanaka pele zany io, fatao ahoana fanariny moa fa de natao any ekena daholo ohatra zany fa zao tsy boto ny ilana azy eo, tsy atao boto. Mila beazina, ampianarina, hanana ny sehatra maha izy azy, fa tsy eken'ny lalàna mihitsy ny mampiasa zaza tsy ampy-taona tompoko, tsy mety. Marana antsika n'izay taridalina kely zay dia momba ny asiko teny kely fotsiny ty fanapozinana ara-tsakafo ty. Io zany zao efa hita zay le niteneniko foana, ary foana ny vaovao ofisialy. Averiko indray mandeha teboka anankiray mampalahelo ny olona maty, no sopasopatry ny ankohonana sy ny fianakaviana nisy tao anatin'izay sehatra zay ka natonga fahafatesan'olona maro. Azarasika ny trango zay toe-javatra zay dia io raha mahita io. Nandray ny andraikiny ny fanjakana tao anatin'ny ministera fazana tao anatin'ny fitiliana ny jery inona ny nahatonga an'izay. Voaporofo zany fa mosavy mihitsy tamin'ny resaka hoe nopozinina le olona dia maty, mampalahelo. Fa kosa ny fandraisana andraikitra goavana be, ny tena marina aferam-pianakaviana izy io sarotra amin'ny fanjakana ny hiditra, fa ny tontolo izay tandrifo ny fanjakana no raisiny. Za dia miteny an'izay fa diso ny fiampangana ny fitondram-panjakana. Za kosa aloha dia miteny an'izay fa ny zavatra takiana dia zao, rehefa mandeha mifanadihadiana ohatran'ny olona mitady mpangalatra ireny, dia rehefa manomboka hita ny indisy hatrany hatrany dia misy olona tratra dia hiara-ny lalàna. Zay no izy, satria tsika tany-tany-dalàna. Dia ny zavatra misy zany dia io zany zao vaovao anankiray indray hoe anomboka matao indray fanadihadiana ny tompety. Rariny dia rariny zany,
tarinderana to fanady adina to de 8 eo zay vaovao ofisialy mivoaka indray mahakasika an'izay zay ihany itsika fa diso kosa rangaha aza de mifanao an'izany hoe andeha ho ataonao fitaovana sy hoe inona ataonao irotana resaka ara-politika ka hiampanganao ny fitondram-panjakana hoe tsy mandray andraikitra tsy mandray ininona mba dinidino ihany fa nahainao mpanao politika miresaka momba an'izany inge mba mahafantatra an'izany e fa aza mody adala za kosa de miteny aza mody fanina aza mody tsy mahalala fa entin'le hoe mety tsy fitiavana fotsiny eo de lasa manao dodoria de iza de lasa sanatry ny vava ohatran'ny enao indray no mamosavy ny sainy le vahoaka malagasy rehetrarehetra andeha ankala ny fitondram-panjakana zavatra tena tsy tokony hisy mihitsy ny zavatra ohatr'izany fa na enao mivoy an'iny ka miresaka momba ny metaky ny fitondram-panjakana mahalala n'io situation io enao ny zavatra tokony ho tandrify ny fitondram-panjakana sy ny tandrify ny andraikitra hafa zay tokony andray fa ny andrasana angezabe de zao rehefa tratra mimeloka ao anatin'le izy voaporofo tsara tsy tokony andefitra mihitsy ny fitsarana manoloana ny sazy zay tokony hiatra amin'ny olona manaonao foana zay fotsiny io fa mampalahelo nahita an'ireo olona be da be mana noho ny asoparana sy sopatra nisy tao anatiny disadisa mpianakaviana averina tsara zay fa matantitra andalana azy de tsy maintsy misy ny fanadihadiana hoe inona natonga nahafaty an'ireo olona eo ary iza ny olona nanao an'io eo ampelatana ny fitsarana sy ny fanjakana zany zavatra zany iza ny olona nanao an'io andrasany maro iza ny olona nanao an'io de mahazo ny sazy azy de mbola mandeha hatramin'izao zany ny fanadihadiana mahakasika an'io mbola mandeha ny fitadiavana ny sasandray de gaga ianao hoe tonony le pozina ai zary manao hoe aza manonona an'izany so de sanatria misy mianadratsy koa le malagasy de anaonao foana eo de tsy mety fa rehefa fantatra fotsiny hoe zay le pozina hoe voapozina mahery vaika de zay aloha zany hoe voapozina le olona manomboka am'izay iza ny nanao an'izay iza ny namono olona ny ao anatin'izay de hoe iza ny namono olona andrasany be sy ny maro ny sazy miatra am'izay olona nanaonao foana zay le izy ka za eto manome rariny aloha ny hoe hitory eny amin'ny fitsarana ny fianakaviany maty tena mety hitady an'le olona hoe iza ny nanao an'io de mandray andraiky koa raha tsy mangaiky na ty amin'ny mpanao fanadihadiana sy ny karazany miara mitady am'izay iza ny nanao an'izay fa tsisy hidirany mihitsy tsy io novoizany sasany ara-politika de lasa mampalahelo le toe-javatra de mipetraka foana le fanontaniana hoe ohatr'izao foana ve zany le mpanao politika malagasy oka zava zay taridalana foy zay nentina tamitsika fa hiseritra amin'ny antso amin'ny finday ianareo malalaka mifaneokevitra eto mpanajanatrany izay faneokevitra hoetitsika izay 034 53 031 78 034 53 031 78 033 60 640 59 033 60 640 59 ary 032 91 901 20 032 91 9. Me raban'ny teknisianina Iamarao am'le ady hevitra kely hoe le fampizinana arana sakafo tena nety mihitsy ny fandraisan'ny fanjakana andraikitra any amin'ny tompona fety mihitsy no tadiavana marina satria zareo ny ainan'le fety de izy no malala ny olona zay natsony tao anatin'le fety tao ary izy mihitsy no tokony karoka an'le olona zay tompona antoka tamin'iny satria izy
izy ny ainan'le fety mihitsy ho no ahitantsika an'io ary raha vao zareny mihetsika mikaroka ny tompona antoko an'iny dia vetivety kely dia hitany marina aminazy io ka nety mihitsy izay natao fanjakana zay hoe zareo mihitsy ny amena andraikitra hikaroka ny marina satria izy ny aina tao ary izy nafantatra ny sakafo ny hiditra tao sy ny nanafarana ny sakafon'zareo dia izy ny tompo tety ny mafantatra hoe taizavy ny lalan'le sakafo dia izy ny mikaroka azy dia aveo izy mametraka fitoriana amin'ny fanjakana dia aveo fanjakana manampy azy mandray andraikitra mamesazy an'le tompon'antoko fa raha tsy ry zareo tompo fety mihitsy no asiana mandray andraikitra an'io dia tsy hita mihitsy ny marina fa zareo ihany amin'zareo mba olana amin'io satria izy ny tompona andraikitra voalohany tamin'io fety io satria io le izy nanasa olona maro dia izy ny tompona andraikitra voalohany amin'le fety dia izy mihitsy ny asiana mikaroka le hoe inona marina izy mihitsy ary lazaro ka zareo mba mihaino an'ireny olona le amin'ny radio reny fa misy any reny ohatra tonga dia manolo tena tsy tononona tsony fa ohatra ny malala zavatra miafina amin'ny zavatra io dia reny maninona raha reny koa raisiny zareo fianakaviana le tompo fety mba atao fanadidina reny olona miteniteny foana amin'ny radio reny manendrikendrika olona manendrikendrika ny filoham-pirenena aminazy io dia raisina ihany koa reny fa amin'ireny koa lalana hitana ny marina amin'iny koa velako kely ny amin'iny fa ahiditra kely amin'le fiainam-pirenena ny fiaina tsika ho zany ny vahoaka zao fa mamolaka amin'ny mpanao politika ka any izy ireo ka fanina izy ka tsy mahita lalakombana tsony satria ay ny vahoaka malagasy am'izao mamolaka amin'ny mpanao politika fa temoka ny mpanao politika ny toana vahoaka malagasy amin'ny lalana diso foana ka zao ndray ny vahoaka malagasy mihitsy ny namolaka an'izy ireo ka anyka zareo ka fanipanina ka mipempipempy mihitsy rafa tena nataon'ny vahoaka malagasy mihitsy ny fijerevana anazy ireo inona marina moa tena paikan'izy ireo ampandrosan'ity firenena ty sa andavaka n'ity firenena ty sa mbola ampatondra fahasahiranam-bahoaka ihany ny tanjon'izy ireo satria ny zareo dia tsy mikatsaka ny tompontsony vahoaka malagasy zany raha hita amin'ny fihetsik'ireo sy ny zavatra resan'ireo fa nikatsaka ho an'ny tenany manokana fa tsy an'ny vahoaka malagasy zany ka any izy karaha mahazo seza dia iny adakany ambavafo amin'izay le vahoaka malagasy dia zany nanimba n'ity firenena ty ary zany tsy nampandroso antsika hatrizao fa zao tsika zao fa tena misaotra antsika rehetra mihitsy haitsika ny namolaka azy ireo ka io hitantsika io nitoatra ratsiny na feniny tamin'ity firenena ty hatramin'izay dia mibavaka antsika mba samby katsaka ny soa sy hampandroso an'ity Madagasikara ty misaotra tompoko isaona betsaka ianao dia makasitraka mbasantsika ny antso manaraka mirabanao tompoko tena tsy heno mihitsy izy sotsika antso afaka afaka mamerina miantso ianao eny tompoko miraba tompoko allo miraba tompoko miaraba mamy vonatra mamy miraba tompoko miaraba ny ekipa rehetrarehetra ao amin'ny okazava ao okazava dia ngesaky ty androany voalohany indrindra hatramin'izay ny seholy eo fanapojana io tsy nitena mihitsy mamy hatramin'izay fatatra hoe dokotera nanatan'izay zavatra zay satria retraité moa ny tena dia mihaino tsy anjarako no miditra any anatin'ny sehatra misy an'ireo collègue amin'izao fotoan'izao miara-miasa amindreo hoe mihaino fa anjarako ny mihaino satria ivelany tsy anjaranay ivelany no andeha hiteny hoe mety sa tsy mety ny zavatra mipetraka fotsiny ao anatiny mamy efa miteneniko dia tsotra anjaran'ireo nandalo tao anatin'ny sehatra misy tsy mety hitanareo dia apetrao ny fitarainana mety ny nataony sorry ohatr'izay faharoa misy tanitandalana Madagasikara misy ambara tonga ndalana mipetrapetraka eto ny tany sy mifanjakana misy atsika io rena tsy mba resako an'io satria tanao resaka indray aka za indray lasa mpitsara na iza indray lasa mpanao gazety na iza indray lasa dokotera perinasa na iza indray lasa le olona victime na iza indray le lasa malahelo zany resaka resako zao mamy ao anatin'ny sehatra resantsika daholo ny mahavariana dia ty le mahazo telefona rehetraretra le miseho malahelo dia manana ny lazaina hafahafa manoloana ny zavatra misy ataon'le fitondram-panjakana reny zavatra mahavariana ny ianao indreny misy ny sasany vonona izany namana avy any Ambohidranoka teo nanao hoe mety raikitra ny ady
isa miady aminao rangaty zay tsy miady aminao efa nyteneninay ary mbola averiko foana hoa le zavatra fantanareo fa tsy mety hitanareo fa ataonay de atao programme anasanareo so projet de société anareo amin'ny fotoana andatranareo le filoham-pirenenareo ameo anazy andreseny anay fa raha zavatra resahanareo a tsy zavatra mety ary zay ndreka le resako mamy tsy tsika ny raha izy atao anatin'le okazava ny ndeha amoy an'izao na izao fa ny anay fantatray fotsiny de zao misy fanjakana tandalany Madagasikara samy mandray miandraikitra tandrisiny avy azy ny rehetrarehetra zay manana crédit na telefona de miseho ho lasa ministra ho lasa dokotera ho lasa mpitsara de ho lasa palahelo a le malahelo tompon'le fahoriana manana ny zavatra ataony mangina any ambadikany ho fijerevana anio za malahelo a fa zany tsy ataoko hoe zany reny ndeha apalahelo azy ohatra ny ataon'ny sasany hoe zao sy zao araky le teny teo hoe fitaovam-bavanana atao de mimpanohatra za raha hoa misy fitangoronana anararotana isehoana fareto zahay ary mbola mametraka ny tena mpanondrana ao anatin'ireny zavatra reny de rtim martam reny daholo mameno setra raha vao misy zavatra fafa ka ny zavatra tena tenenina de zao le dadanareo a tsy ho tonga etsony io fa ny zavatra tena tenenina fotsiny de tsotra raha mbola ilo la zay nampanohatra de zao zavatra resahako tinga misy rappel kely vetivety ataoko mamy raikitra ny fety-pirenena 26 juin tsy tonga teny mamasiny le malagasy milaza fa filoham-pirenena tsisy mipotraka eny anankirera fa raikitra ny 14 jolay tare amin'ny fetiny frantsay ry zareo voalohany nandehananao nandray kosoma nina apéritif tsy ninona tany de gagy ianao nefa isanandro filoham-pirenena vaza ay zareo ko vaza koka izy zareo tonga tany mihitsy nanao apéritif ny dadandareo hoe ary gesta mihitsy de ahoanandray le gesta natony nanontany azy daholo ny rehetrarehetra hoe ahoana fijerinao tiraraha-pirenena tena ho zany le rangahy fa vao ndre tovitry azy ny zavatra tiako tenenina tsisy resaka aminao zany hoe fa na ianao raha nijerijerin'ny olona hoe le rangahy ty ahoany ty ary izy milaza fa ty vaza mpitondra eto Madagasikara io izy io tonga eo fa iny izy zany savitra ny zavatra tena tenenina de tsotra ny zavatra ataony sy ny zavatra misy mifanohatra amin'ny zavatra resahana zavatra petraka fotsiny mbola averiko foana ty mamy isaky mideta la marche en avant tsy maintsy tonga 2028 mifantatray de tsy maintsy isy ny fifidianana am'izay fotoana zay tsy mbola milaza anareo ahoana fa mifantatray mbola isy ny fifidianana am'izay fotoana zay ary joro zay ho an'izay miaraka aminay eo ary tsy maintsy ho laninay amin'ny fomba demokratika fa tsy resaka fangalarana fa ny vahoaka manaiky am'izao fotoana zao hoe mbola miandry an'io reny ny lazain'ny fianarantso sotra indrindra mame voninahitra isoana betsaka ianao de makasitraka tompo 034 53 031 78 033 60 640 59 ary ny 032 91 901 20 miaraba toko yentok miaraba tsika menakavy namako rehetrarehetra pieny gazava ny anaty tsotra kely moa zavatra tiako tenenina de momba le hoe zazakely tsy ampitoana fahabesaka tena besaka io mampatrika besaka io fa tsy de misy mahita sary ohatra mitakotakonana fotsiny ary tena mampalahelo indrisy fa zavatra efa hitanay teny manodidina teny zany zavakely 6 taona 10 taona 12 taona abesay ray aman-dreny mandefa anazy avy any ambavovatra any atao karama 3 taona angalany karama ohatra hoe 2 taona 3 taona mafy mahazo le zazakely tena betsaka amin'ireny ary raha vavikely de aolana le patron lehilahy mihitsy de ohatrohatra izy hoe higadra mivadina ohatra zany de takotakonana fotsiny ao tena raha mandray andraikitra tena mandray andraikitra amin'ny fanjakana tena betsaka io mampatrika fa takotakonana fotsiny ary mampalahelo ny tena zany amareny olona ny tena mahita le zazakely ndraindray mangoraka nefa ianao tsy afa manoatra hitanao raha ohatra ianao zao ohatra eo ety amin'ny partenay zao raha mahita anankiray an'izany ianao ka andeha ilaza any amin'ny polisy na any amin'ny gendarme de mbola olana be mandra-pahatonga any amin'le patron tsy fantatra ntsony na ianao ndray no lasa victime na ahoana fa mila mandray andraikitra indrindra any amin'ny filoha-pokotany fa le izy zany hita mihitsy hoe midorororona le filoha-pokotany ary ohatra ny amboamboarina fotsiny betsaka ny zavatra misy any amin'ny fiarahamonina eny fa raha mandray andraikitra amin'ny filoha-pokotany sy zay olona hoe komity de mahita an'izany fa ohatra ny takotakonanao fotsiny le izy mampatrika zay ny anazy zavatra mba tiako tenenina kely ka
miantso an'Andriamatao filoha na dia ataontsika hoe voameran'ny fandriampahalemana na filoha-boky tany tokony handray andraikitra amin'ireny dia tratra ireny fa sarosaronana fotsiny ireny dia mampalahelo ilay zazakely saotra tompoko. Isorana betsaka ianao dia makasitraka. Eny tompo, lazatsika miantso reny zavatra teny aminareo dia marina daholo mamy fa mila fanaraha-maso dia mila fandraisana andraikitsika ela loatra izy ty taraiky be le fiainana amin'le fifanenjeny isan'andro. Za zao mamy olona sahirana teny amin'ny lalam-by miezaka zao mamy natrano ipetrahako raha tsy misy dia manaiky amin'ny président Andry Nirina Rajoelina amin'ity fanaovana tanamasoandro sy fanondrana toerana olona ity tena mirahasoa anazy amin'ny mihitsy dia za zany mba nietsika mamy tany ministeran'ny asa vazety sy ny nouvelle ville tety Anosy dia tany ministera mponina dia efa nisoratra anarana tany dia hoe miandry ianao satria tsy maintsy mietsika fa ity fantrano ity dia mamy dia hoderena fotsiny eto atsy asa efa 4 taona zao 5 taona tsy nahita mangirana teto amin'ity Antananarivo ity nefa mba miezaka amin'ny zavatra rehetra dia tao ministera dia lazain'zareo mbola miandro ny fa président ony no manendro hoe iranina mandeha dia nanaiky aloha dia nisy indray ny fampisehoana trano efa dia tsy mamasina tamin'ny zoma iny dia tao indray atao ministera tao dia misy an'le mikarakara fitondranoa dia mbola miandro koa ianareo dia miandro foana zany mama dia efa tiandro eto sika zay zany mba manana olona mba hoe za zany tsy manana tany fa mba mihaino fanjakana tany fa fanjakana tsy afaka anao trano misy olona mba afaka hoe apio ary reto apio zay angely izy fa tsika ifampivazavaza zay atinge mama mba mahazo taim-bavy zay amin'ny présidence efa miady dia za zao tena miady samy miady aty tena miady ako mamy fa zay andraikitra le izy dia samy miasa fa za mihaino ny vavan'ireo mpanohatra ireo fa tamin'lehibe ireo ny teny Atsonjombe tamin'ny Zoma dia misy akisarisarina ohatra amin'ny mpanohatra lisy Clémence hitako tao aloha dia ny RFI hitako tao zay le izy mamy tsisy fietsaram-bila tsiny fa zay ny tena marina dia mahereza dia samy mitolona sy mba manara-maso any amin'ny fiarahamonina eto fa rehefa ampiaino eto fotsiny taraiky eto président efa aty efa fanapizinana oia dia tsisy zava-baniny eto tena marina efa ela izy ty efa tamin'ny Ratsiraka ny efa tamin'ny Ratsiraka no fidy tamin'ny président Ratsiranana ny efa nanomboka ny fidy fa niaty ako mandraky ny androany misy saotra indrindra tompoko dia mandra-pioana saotra mamy soana betsaka ianao dia makasitraka faisitsika ny antso manaraka miarabanao tompoko miarabanao mampatarika dia miaraba mitehatra tena marina le patarika ny fandraisana andraikitra le andraikitra zany dia lalàna mila piara na zany dia lehibe mpiarahamonina mahafantatra sy mahita azy io zany tsy tokony asiana sentiment hoe avanaina inona fa rehefa lalàna dia piarina zay manko le mahavoatsika raha vao zay zavatra mitranga hoe avanay izy na dia misy sentiment ohatr'izay le izy dia lasa ty ampiatra lalàna zany dia atao iny le lalàna fa tokony ampiarina le lalàna le tompona andraiky toapetraka koa zany mampatarika tokony tsy mitavozavozy tsy miandry feo telena raha io fa tokony hoe inona ny nametrahana azy io fatavily aretra nametrahana azy io zay manko tsy ampy amin'le ministra amin'izao io benabe namana mampatarika mahatsikaritra zay efa misy ady hevitra be zay vao manazava fa maninona ny miandry ady hevitra be ohatr'izany vao manazava amin'ny vahoaky tokony ianao rehefa priorité mihitsy efa mahafantatra hoe inona moa zany nipetrahanao amin'ny toerana io dia bibikely namana mampatarika rehefa makafakana ny teneninao teo hoe tontolo ambanivohitra mampalahelo ange mampatarika dia zao hita be zao raha ohatra hoe zanaka tambanivohitra zany tsy dia nahita fianarana zany mialatsiny amin'ny fitenenana fa sao dia manohana ny hafa zany fa ilako tsiny hita be tsy ampy fianarana nefany raha misy an'ireny titre ireny ohatra ny olona manana diplôme ingeny mahazo an'izy ireny fa tsy le tena le olona le tsy ampy fianarana any ambanivohitra reny oe zany le olona tsy nianatra zany fa mitetika asa tokony ampihetraka le ministera mponina le miay amponina tokony hijery hoe aizany niveau tokony asiana an'le olona mianatra dia tsy nianatra fa tsy hoe mianatra ihany jerena zay ingeny tsy nampandroso atsika hatramin'izao io e satria le manana diplôme foana nefa tadidita 20% isanjato tsika malagasy ny tatsay dia makaiza zany reo
zay zany zavatra tokony hijery le teneniko foana hoe le tompona andraikitra napetraka avy tena mahafantatra ny andraikitra anametrahana azy fa le aingona sedra fotony a dia tsy fantatra hoe io enge mampatrika be bebe zavatra rehefa ho teneniny atsika moa zany tsy sanatria manetika nizaniza fa lazany zava-misy fotony mba ho reny tompona andraikitra antsina ny lalany fa be bebe zavatra raha ohatra ka ho teneniny mety hoe be da be hoe zareo manana fianakaviana tsy dia lasa ridy ohatr'izao dia le olona tokony hiasa zay mahatonga amin'ny firenentsika koa tsy lasa lavitra satria ny olona tokony tena mahafantatra ny andraikitra tsy lasa eo fa olona tsy lasa tsy maininninona ny tonga eo zay ny ana mampatrika dia misaran'izy to isaona betsaka ianao dia makasitraka isitsika ny antso manaraka miraba tompo allo miraba tompoko mirabatsika olona tsara rehetra ny tiako resany efa tsy mamaly fotoan'le mpanohitra satria efa resy tosika zareo efa mamoroporona fa tandrem-potsiny zay zany mamerimberina zay raha tamin'ny fotoan'androny tamin'ny fotoanan'ny amiraly ka tsy joran'ny zareo tsy vitan'ny zareo nadotrany ina moa ny RTV zay nefanay tamin'izany fotoana tsy niongana teo raha tsiraka tsy niongana teo raha tsiraka fa ny KMMR no niezaka nanongana télé 13 mai fa tsy mety niongana mihitsy raha tsiraka dia doran'ny zareo le radio dia nefa izy radio BDB fanohitra taminay teo fa reslay allo allo miraba tompoko manahoana mampatrika ien tompoko nipatiana ho lazaina kely tamin'ny herinandro raha tsy vahiny zany nanao ny firetrezany lalana teny amin'ny commune be masoandro fa le aty Ambohidrapeto aty mampatrika tena maizina ny tany aman-danitra ary aty aminay aty zany zay couloir rehetrarehetra zany tsy te an'le olona daholo ahafahan'le viola amin'ny fito sasany aty Ambohidrapeto dia efa mampatahotra fa miala eo amin'ny kininina be juskany Amarobe be aty amin'ny 143 dia tena maizina dia ny tena moa tsy maintsy mba mivoaka iny alina aliny taravodiny fa dia mba mangataka ny andro raha tsy vahiny tompoko tsy mba hiangatry satria ny tety andranona ohatra sy Ambohidrapeto manko nanao hoe ny vahoaka ny tsy mahantra dia tsy rarahany zany le jiro an'ny vahoaka ka zay mba angatana hoe mba asiana jiro zany ety aminay dia misaotra betsaka tompoko makasitraka anao ia isaona betsaka ianao dia makasitraka anao ihany koa izay ny antso noraisina tamintsika makasitraka makatela indrindra piano jaina efa tapitra le antso atabia efa tapitra fa ny famitinana sisa no entsika marana fandarana ny raisiko voalohany somary manimba sofina kely le resaka voateniteny teo foana hoe bypassy ifamondy ve génocide hémorragie etsetera zavatra tiana resahana dia zao manana andraikitra amin'izany ny ministère ny serasera manana andraikitra amin'izany ny mpitanao filaminana sy zay tandrifian'izany satria efa namany fampiororona zany sady tsy marina namany fampiororona ka zay mampitarina ny olona hoe sao dia tokony jerena fanadiadiana mahakasika an'izay ety andanin'izay ihany koa raha iteny hoe ifamono reto ve sy ny sisa ny teny angeto ny salaky ianao ihany no afatony eo mila misaina tsara zany vao miteny ny aiko amin'izany ny olona samy olona tsy ifamono sao dia sanatria ianao indray no vonoan'ny olona dia tsy mety ampahendrena mihitsy ny tenenako an'le izy nakaraka an'izay mahakasika ny resaka hoe fanampozinana ra-tsakafo sy ny karazany dia fa mazava zay miandrotsika satria io zany zao fa mandeha ny fanadiadiana sy ny sisa
dia isaorana ny fitondram-panjakana ao anatin'ny fandraisana ny andraikitra tandrify azy izay goavana be hoe mandeha mifanadiadiana mamantatra ny hoe iza ny tompon'antoka amin'ny famonoana an'ireo olona marobe tsy manatsiny mampalahelo ireo. Tamin'ny alalan'izay fanomezana pozina ny fianakaviana tamin'ny sakafo izay. Izay no andrasantsika. Aza mitodika tsy na mitodika rotsony. Efa mandray andraikitra ny fitsarana. Aza mihaino zay resabe andy ny fitandremana no zava-dehibe. Zany akory tsy miteny hoe aza miraharahatsony fa zay ny hoe fa mila mitandrina foana. Rehefa mividy sakafo eny amin'ny ana, jereo tsara raha mividy zavatra eny amin'ny kanjifazy na amin'ny magazaina, jereo ny daty, jereo ny sakafo, jereo ny daty ny testy ny fepitoana fahalan'in'le izy sy ny sisa. Rehefa tonga eny amin'ireny an'ireny, tiako anakay mba mila masamby teny tsika amin'ireny mpivarotra ireny. Za tena miteny ifampitezana. Ka rehefa miteny an'le olona koa, miala tsiny raha miteny an'ity, aza dia trerotseromina izy, aza dia anaovana teny mavesatra izy, fa raiso ohatran'ny toy ny namana, raiso toy ny mpianakaviana, raiso toy ny ohatran'ny hoe mparitaporo ray aman-dreny raha olo-dehibe no mivarotra, teneno ampilaminana, ampanajana ao anatin'izay hoe sehatry ny fiarovana amin'ny fahadiovan'izay. Izay fotsiny. Fa tsika koa manko indraindray rehefa miteny ny olona dia manao teny alavina, teny tsy voahevitra sy ny sisa, dia lasa mifaninjana le tady dia tsy mety. Fa alao ampahendrena foana ny fampitenenana fa mandeha ho azy io. Sa tena miteny anareo. Rehefa mifampiteny ampahendrena, ampahatsora, ohatra zao raha mahitsika le hitanareo le mpivarotra le mitondra mijery an'ireny ny tena kara ihany, mitondra an'le ino ty le vavanomby tetitetehana be da be, tsy haiko, dia misy an'le endina koa kely be da be entiny amin'ny tanana fotsiny mamakivaky an'iny analakely isotry niny, tsy misy sarony, tsy misy nininy, tenenao mpahendrena izy ireny, satria le vovoka manidiny eny sy le anarehetra makeny amin'iny dia mila tenenina moramora fotsiny izy mba asio sarony amin'ny manaraka. Dia alors maheno anareo miteny fotsiny hoe ato le aniny ohatran'izao zany zao, dia izay vao mijery le olona dia mba misokatra. Fa anisany manahirana zay mifanampy foana zany, mifanampy ao anatin'le izy. Ny farany dia ny firarintso ho an'ireo ankizy manala-bara. Firarintso ho an'ireo ankizy manala-bara dia mirarosoa anareo tanteraka mihitsy. Misy mifandray be da be, mifandringotra be da be amin'ny fiainan'izy ireo mandra-pahavitan'izay fanadinan'izay miresaka ara-tsakafo fa ny ara-pahasalamana ihany hoanina. Dia mila mitandrina foana. Dia ohatran'izay koa sika ray aman-dreny, dia aleo tena izotra amin'ny zavatra ohatr'izay mihitsy, amin'izay mba tsisy ny aiasy ny tepite, satria fiaraha-miasa daholo no zava-dehibe ao anatin'ilay izy. Fa dia averina ihany hoe mirarosoa ho an'ireo zanaka, misy olon-dehibe koa amin'izy ireo manala, dia ray aman-dreny manala an'izay fanadinana baccalauréat zay. Zay ny fandaharantsika tamin'ity anio ity. Ino zay momba ny zaza tsy ampy-taona. Fandraisana andraikitra ny zava-dehibe. Tadio tsara ny ndrona dia ny atafita ny zanaka malagasy. Ho an'ny olona zany izay mampiasa ny zaza tsy ampy-taona mba takalony fianarana, hibanjina ny noaviny, fa tsy vizanona omena vola hibanjina ny hoaviny, tsisy fahalalana azony. Zay hevitra iray zay. Faharoa, laviny lalàna mampiasa zaza tsy ampy-taona. Ary fahatelo, aza mamitapitaka fanjakana.
fa mifiatraikan'izany tsy zakanao. Donc zany isorana ny tompona ndraikitra eo anivon'ny ministera mijery sy manara-maso lalindalina kokoa an'izy ireny satria ny tanjona dia noavin'ny zanaka malagasy rehetra mba hanana mamirapiratra arak'izay mba sehatra mahatandrify azy ka hitany fa ahafahany mioty zavatra mahafinaritra eo amin'ny hoaviny sy ny fiainany rehetra. Eo amin'ilay resaka tenen'ilay olona le hoe mety angalatra izy mety sahala amin'izao tontolon'ny fiarahamonina iny fa tsy ny zaza tsy ampitoana rehetra koa ny anao an'izay. Tsy ny zaza tsy ampitoana rehetra koa ny ary ho an'ny hoe manambambaka tena mifona amin'ny teny ity ho an'ileo manambambaka ny zaza tsy ampitoana ka sanatria mivava hoe tonga ao mifakam-panahy ratsy hoe manolana an'ireny zaza ireny efa manotanjaka be ny lalàna zao mba aloha hipetraka ao amintsika le nampalaza ny malagasy hoe ny malagasy dia manam-pahendrena. Makasitraka makatelo rapitso raha riva amin'ny fitory ny famerenana toy ny mahazatra mandrapitafa mandrapiresaka indray ho an'ny rapitso isorana eno hoe mara tao amin'ny lafiny teknika veloma tompoko.